zay tsy mila mpitady filaminana hitoraka gaz lacrymogène anay dia hizara chou-fleur zay efa ao ny chou-fleur dia mandrasa kely nareo dia mahazo chou-fleur daholo zany a signe ana pacifisme daholo zany fandehanana mpilaminana daholo zany chou-fleur zany mahasalamy zany ny anay zarainay fa zay tsy mizara bomba lacrymogène ka noho zany dia manao antsoavy zay amin'ny ponina Antananarivo efa mijoro zao ny candidat 20 zay sa mijoro ampilaminana dia mangataka anareo zay anaraka anay ampilaminana tsika tsy mandroba fananana tsy manimba fananana ny anay mifanananay any somban'ireo gendarme reo vakiny ny pneu anay efa misy pneu 10 angamba nefa vaky ny vakiny zalahy tsika zany tsy mandroba mandeha ampilaminana dia mangataka amin'ny vahoaka n'Antananarivo sahy koa nareo manaraka anay fa ny hoavinareo nge ny adivanay ary raha fantatr'ireo gendarme sy miaramila reo fa soavan'ny taranakireo koa nge ny tsonjovinay fa tsy nenay fotsiny tsy netsika reto fotsiny rehefa ndray andro reo tsara ny tantara reo fa reo nanakanakana ny fiadavana ny fahasoavan'ny taranany efa reny zao tontolo zao ny antsoantsika eto Madagasikara fa hoe mandika lalàna manitsakitsaka lalam-panorenana fitondrana misy eto manao didy jadony ary mpitandro ny filaminana dia tena mampiasa an'ireo fitaovana zay tsy azahoany autorisation akory amin'ny olona milahatra ampilaminana noho izany amin'ny sabotsy zao ho avy eto ny délégation dareo Union africaine solon'le teo avy ndraiky io ny sadeka dia ho asehoantsika horetany ho rendanitra mihitsy fa zay tena milamina ary zareo maso ivo eto fa malala daholo reo fanagadragadrana olona tsy manina toy ny EG intime toy ny garde corps mipetraka Soamatsara ry zahay niady mba hisiny fahalalana mba hisiny fanajana ny zo fototra isam-batan'olona mba hisiny filaminana ary fifidiana mangarahara dia niady zay niaraka taloha ankehitriny anefany tsisy zavatra ajainy mihitsiny tsy ajainy demokrasia tsy ajainy lalàna velona tsy ajainy ny filaminana mba hisiny fifidiana madio mangarahara ary ekeny rehetra ka zay mahatonga anampy miantso azy satria mbola misy fotoana mba ahafahantsika manao fifanarana ara-politika dia vita zany krizy zany tsisy miresaka krizy intsony asehoantsika azy fa olo-kendry itsika ary ho azotsika ny fandresena sa tsy ho azotsika azotsika anatin'ny filaminana ny fandresena fa ny hery tsy maleo fanahy marina sa tsy marina zay any tolona ataotsika tolona ho an'ny taranaka araka voalaza teo ho an'ny aman-dreny rehetrarehetra manentana atsika manomboka rapitso hatramin'ny sabotsy ary tsy mijanona raha tsy miova ny zava-misy eto Madagasikara ary magnerana ny Madagasikara amin'ny sabotsy satria ty zavatra ty zavatra national izy ty ary izy ty soanay manokana fa ho azysika daholy ho ane taranaka faramandimby ho ane firenena ka miaso anareo vahoaka rehetrarehetra eto Antananarivo eto Madagasikara andeha agnome tanagny fa sika rehetrarehetra ty zavatra ty io izao sy dia hitany solo moa zavatra natao zahay manao marche pacifique zay sy mikorotana ay angamba tsisy magasin vaky teo fa tena milamina ataonay dia fa igny foana zany no tananay ame magnaraky dia